Zava-dehibe ny fananana toe-tsaina miatrika sy manatsara ny zavatra atao araka ny ambaran'Andriamatoa Ramatoa ary Lala Ramanatsoa tompony andraikitra ao amin'ny Madavision mpikarakara ilay hetsika La Grande Braderie de Madagascar izay toto-saina etsy amin'ny stade annexe Mahamasina amin'izao fotoana izao izay nanomboka tamin'ny 2020 ny volana Martsa teo ary mbola hitohy hatramin'ny Alahady. Nanahoana tokoa ny akon'ity hetsika ity andao arahana ny fanazavana mikasika izay. Na dia mandalo aza ny rahona kely dia nizotra araka ny tokony izy ilay hetsika La Grande Braderie de Madagascar izay karakarainy Madavision etsy amin'ny stade annexe Mahamasina. Tonga mafy mitsika tamin'ny andro voalohany tsena momaly la commission normale fa ny affluence tetia ny braderie ankoatrany hoe mahazavatra anazy dia mpandrara daholo no ato zany satria tompona magazay mijoro ara-dalàna mandoetra sy rehetrarehetra tiako tenenina zany hoe vondrona mpandrara maro no mamelona le grande braderie dia amin'ny mampandrara zay na inona sedra zany iainana dia tsy maintsy manana izay toe-tsaina miatrika zay ary manao an'izay mahatsara ny asa izay atao foana dia izay mpikarakara aloha dia afaka miteny hoe na mafimafy ary namoraka ny toerana sy ny fandresahatra atao anatin'ilay izy dia milamina tsara ny grande braderie ary manantena mpitsidika maro dia maro tokoa izahay amin'ity faran'ny herinandro ity. Maro ireo sehatr'asa nahasarika ireo mpitsidika ny La Grande Braderie de Madagascar araka ny tatitra avy amin'ny Ramatoa ary Lala Ramanatsoa hatrany. Misy mihitsy aza ireo traneva izay ifandrobahana ny entany noho ny variboba. Ny tena nahasarika ny mpitsidika atao anatin'izay roa andro zay aloha dia ny grande distribution zany dia tonga maro tety représenté marque zany izy ireo dia tena nanao fihenam-bidy indrindra amin'ny sakafo ao koa ny botsifotsy mafana izay vokariny eto an-toerana ihany tena nahasarika mpitsidika maro tokoa ary maro ny tsena isaky mitonga amin'ilay stand ianao dia livre foana zany le manao livraison foana le mpivarotra dikan'izany tena misy le fihenam-bidy ary ny entana izay latao fiainana andavanandro ka ahitana izay fihenam-bidy sy kalitao zay dia tena mahasarika mpitsidika. Mbola maro ny sehatr'asa natao an'ny mpinamana, fianakaviana, mpifankatia ahitana entana amidy variboba etsy amin'ny stade annexe Mahamasina hatramin'ny Alahady avy izao dia mbola afaka mitsena ireo rehetra hitsidika ny La Grande Braderie de Madagascar.